izay ny amin'ny vaovao iny fa notanterahina atao Fianaratsoa ny 13 sy ny 14 jona lasa teo ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena edina amin'ny tsy fanjari-tsakafo faritra isan'ny manana ta ambony amin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ny faritra Matsiatra ambony kanto ny voalohany nanatanterahana ity fankalazana ity tany antoerana tatra izay vaovao indrindra ary mbola tiana Rarivson sy Laza Morkana. Ny faritra Matsiatra ambony dia mbola anisan'ireo faritra manana tany tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ambony indrindra eto Madagasikara aoriana Vakinankaratra sy Amoronmania. Raha zaza malagasy iray amin'ny roa no mbola manana io olana io dia ny 80 isanjaton'izy ireo dia ny amin'ity faritra ity avokoa. Izay no nisafidianana azy hankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ny 13 sy 14 jona lasa teo. Ny fisorohana ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka no antoky ny fampandrosoana maharitra ny maha-olona ara-tsosialy sy ara-toekarena. Io no hevitra ny entana tamin'ity taona ity. Apetraka ny paikady vaovao andian'ny fahatelo dia nanmetoky ny filoham-pirenena sy Andriamatoa Prime Ministre fa handray tanana feno ny ady tsy fanjari-tsakafo mba hisiny ny fampandrosoana ny firenentsika. Ao anatin'izany dia efa miara ny salata teraka satria paikady lerahana tamin'ireo mpamatsy vola ary ireo tetikasa iraisam-pirenena izay miantsihatra eto amin'ny firenentsika hoy paikady napetratsika manompoka izao io. Koa dia isorana andrareo koa ny fandraisana tanana na ara-bola na ara-teknika io ady tsy fanjari-tsakafo mitarazoka io. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ity ady iray ity hoy ny Prime Ministre Solonirasana Olivier nandritra ity lanonana ity. Tsy tonga ho azy zany fankalazana an'izay fa efa nisy ny lojikan-javatra raha tadidinareo ny andro vitsivitsy lasa zay dia efa nisy ny fanehoana tamin'ny fomba ofisialy fanehoana tamin'ny vahoaka malagasy ny paikady zany paikady pirenena mahakasika ny zay fanjari-tsakafo zay na plan national d'action pour la nutrition andiny fahatelo ny filoham-pirenena mihitsy zany no nanao lancement officiel zay zany tany amin'ny Sesivato tsy iverenako tsony ny tena antony mahatonga ny fidonana malagasy zay tena fofotra mafy zany manao ny entso-zavatra amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo satria anisany fanohitra be ny firenena izy io satria raha marefo zany ny zaza malagasy manomboka amin'ny mbona ateraka azy ka hatramin'ny fahadimy taonany zany raha ohatra marefo noho ny tsy fanjari-tsakafo zany dia misy fiantraikany zany na amin'ny toe-pahasalamany, misy fiantraikany zany na amin'ny fitombony ary misy fiantraikany foana zany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena zany. Fa ankoatra ny lanonana sy ny lahateny isan-karazany dia nisy ihany koa ny asa natao ka anisan'ireny ny fitsidiana ny sampandrarahan'ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa no jerena akaiky ny fomba fanomezana sakafo ireo ankizy sy ny fandanjana azy ireo. Efa misy ifitoerana manokana ijerena sy iadina amin'izay tsy fanjari-tsakafo izay misy 700 amin'izao fotoan'izao any amin'ny faritra Matsiatra ambony. Raha vao bevoka ny reny iray dia avy hatrany dia aprosina hijery dokotera. Vao teraka indray izy dia efa arahi maso akaiky ny zaza mba ho tsara toana ara-tsakafo.